Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez. Rendons votre voyage agréable. Vous regardez Zaatang avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Hoentina indray isika hitsidika ny Moramanga. Ny fizahan-tany mivohy ny kolontsaina sy ny tantara moa no ahafantarana amin'ny Moramanga satria raha vao miresaka an'izany tanàna izany isika dia mby ao an-tsaina avy hatrany ny 1947 eo ihany koa moa ireo tanàna manodidina azy izay manan-karena amin'izay sehatry ny ara-kolontsaina izay raha tsy resaka fotsiny an'ity tanàna anankiray antsoina hoe Ambonidobo ity. Ato anatin'ity fanadihadiana izay manay anao ity ary dia ampahafantarinay bebe kokoa anao mahakasika izay tantara 1947 izay hoentina ihany koa ianao hitsidika sy hahafantatra ny tanàna Ambonidobo. Ndao raha antsika avy hatrany. Ambonidobo, tanàna 12 kilometatra avaratry Moramanga, mivily miankavy rehefa sahabo na vita 12 kilometatra raha manaraka ny lalam-pirenena fa 470 mankany Ambatondrazaka. Misy famadihana. Tsy famadihana fa tsangam-bato. Filaminana no tsapa avy hatrany raha vao miditra ny tanàna kely misy mponina eo amin'ny 300 izy ity. Ny fifandraisana ara-piarahamonina eto mbola voafesy arafitry ny fomba amampanao nentim-paharazana malagasy no isan'ny antony mahatonga izay. Ambonidobo no tanàna voalaza fa nipoiran'ny razamben'ny Fokobe Zanozano. Zafy Mandroso, zokiolona ny tompony zaratany Antsinana tanàna ny zandriny, Betsimana-rainy ny ilany andrefana. Ny vato mainty na vato Senegal sy hazo harahara eto afovoan-tanàna eto ity ny mbola manamary ny fizarana io mandraka ankehitriny. Fijoroana fangatapitaina ara-pomban-drazana ireto vato mainty sy harahara ireto, izany hoe mifono kolontsaina amanjato taonany mahery teto Ambonidobo ka mahaliana mpikaroka mahay fiarahamonina ny mandalina azy. Ny sokatra amin'ny fizahan-tany ara-kolontsaina izany ankehitriny ato amin'ny faritry Mangoro. Tsy lavitra fa ambadika kely ny trano fonenan'ny Celestin ato ny fiatombohan'ny tantara sy fitsidiana ho an'ny mpizahatany. Celestin, Olobe, Hazomanga, toteny eto Ambonidobo no nitarika ny ekipany zahatany hanazava amin'ny antsipriana ireo fomba amampanao sy kolontsaina be Zanozano nipoitra avy eto Ambonidobo. Io zany antsoina hoe jiro eto an-tanàna, eto ampovoan'ny tanàna zany. Ka raha misy fangataham-pitahina ao ataon'ilay olona ao anatin'ny tanàna na zavatra mahafaly ao anatin'ilay tanàna dia joro amin'ny alalan'ny toka zany mangatapitahina mba ho salama ny fianakaviana rehetra. Ary rehefa tonga ny vokatra fararano zany dia anantonana vary fa efa ireny zao sisy anantonana vary le misy saloina toerana fijoroana zany le izy. Famokarana amin'ny fambolena sy fiompiana tsy ho simba ny loza voajanahary, mpamoniny ny volo no tena anaovana joro eto matetika fa fanao eto koa ny mangataka zava-tsy ho hafa, fahasalamana, raharahara-pianakaviana ary fahombiazana amin'ny faniriana. Ny kisoa no biby fady ny tanàny Ambonidobo, sabotsy sy alakamisy ny andro tsy azo ijoroana fa fady. Rehefa tonga ny fahavaratra, le fahavaratra zany efa famaitsoahatra zany efa voavolo daholo ny tanimbarin'olona manodidina aty dia iny rano amin'ilay faritra misy ity zany tsy azona sasana, tsy azo tondrana lamba ho sasana fa toerakafa mihitsy ny anasana lamba, zany hoe tsy tia fady anazy zany le rano-tsavony. Zany hoe dikan'izay zany le rano-tsavony zany malama, de tsy tia zavatra malama zany le fambolena, de ohatrohatran'izay zany ny hazo zany iny antsoina hoe jiro. Fa io vato zany de mahatonga anazy ny hoe
nasina vato zany izy mba hoe orombato zany zavatra mafy ary io tsy natsangatsangana foana le izy fa nananganana an'io namonono omby le vato zany efa misy toerana any anaty alany efa fantatra le taolo taloha hoe raha misy vato ilaina de eto makanazy ka le hazo ndray antsoina hoe harahara le hazo tsisy an'io aty anina ty fa tsy maintsy any anaty alany any vao misy an'io noho izay fahasoavana sy fiarovany ny taranaka be janojano zay ve sa ny karazany hazo arahara no mafy efa amanjato taona no manko zao ho inga Celestine nijoroan'ity hazo harahara ity teto an-tanàna satria tanonako zavatra ohatry tony zany sy misy avazany ara-tsaina sara-tafary dia azo avadika produit touristique Sangambato mpasana no fiantso ireto vato ireto sangambato natao fahatsiarovana ny maty no sady fangatapitahina mialohan'ny fotoam-pambolena kolotsaina midika fa miara-monina fa tsy mifankahita ny velona sy ny maty ireo zany zao misy an'le olona efa maty any amin'ny fasana hafa any amin'ny fasana any izy zany fa rehefa maty zany le olona dia nanganana vato tsirairay ohatrany hoe fahatsiarovana satria zany moa ny famadihana anoany amin'ny taoko hoe raha farany malady de atao 10 taona de fa ity kosa zany no izy hoe ohatrany hoe solon'ilay olona maty de diovina matetika ary anaterana vary ihany koa satria reo olona reo de manana tanimbarina de reo tanimbarina io iveloman'ny taranaka de isaky ny tonga zany fotoana lohataona fa amboliny na mafy vary de hoe alohan'ny amafy vary zay dia manatitra ny anareo amin'ny itanina tsirairay avy de tonga eo daholo le fianakaviana tompon'ireo an'ireo de samby mitondra vary kely akotry betrabetra zao de hitanareo zao izy io vao nafafy ity ary zao misy vato vao natao voaingana izy misy ligne io zany de hoe ohatra ty zao ray aman-dreny anankiray de ty koa ray aman-dreny anankiray de olona mifampitoy reo zanak'olona anankiray ohatra de mifampitoy satria zao fantatro ty zao de ty zao tao hoe raharary ty zanakiratsy atrano io de ty zao anabaviny ty natao misy lakoroa ty de automatiquement zany ty ato zany le rainy le zanaka zany anatrehany le ray aman-dreny ohatraohatran'izay le mahatonga an'io hoe misy filaharana io antsinanana ny ray aman-dreny de zanaka no ao any andrefany firindrany vato avy antsinanana miakandrefana ny hahavony de isan'ny singa famantarana ny maty nananganam-bato toy izay koa ny jiro na hazo harahara mitsatoka orinany sy lamba mamatotra ny vato ankizy ve sa olon-dehibe no nanaovana tsangam-bato ray aman-dreny be teto tanàna ve sa olona manana ny nahy izy azy tamin'ny fahavelomany ireo famantarana ireo no antsoina hoe fihemba de harahara ihany le azo fa fihemba ny filazana azy zany hoe hitanareo zao baka izy io fa io tsy maranitra fa asina bakakazo ohatran'izay izy io taloha rehefa izao moa izy fa tsy hitatsolona izy asina bakakazo ohatran'izao de asina lamba soga fotsy miantony eo salany ohatrany hoe drapeau de dikan'iny izy zany olona ray aman-dreny lehibe de manany maha izy anazy ihany koa tamin'ny fahavelona ohatran'izany zao ty mahita vato ty misy lamba fotsy mifatotra zany hoe rehefa tsisy an'ry izy de ity fatorana n'ity vato ty le talotaloha moa mahay zavatra ihany hoe midikan'izany hoe manana valera be reo olona reo fa le eo zany de tonga de misikina fotsiny le lamba avy misy lamba daholo zao reo fa lamba moa fa simba
to zany fianakaviana hafa ndray fianakaviana hafa ndraiky ray tarika fianakaviana ray tarika hafa misy ndray izy ny vatony dadanay mihitsy lavabe misy lakoroa io atany amboatsorina angalana efa milevinao amle fasana anankiray ombonany fianakaviana iray izy de tsy maintsy anaovana tsangam-bato kolotsainany tolo taloha de ny hoe tsy maintsy misy an'le hoe mpanandro de le mpanandro zany no mametraka ny toerana ianareo mianakavy mahatsara anareo de atsy de ao ny vatonareo atao mahatsara anareo de ary izy zany le anina tamin'ny tolo taloha de inona ny zavatra tsy maintsy hita akoatran'ny toka rehefa mijoro aty aminareo ny aty aloha tsy de misy ihany afa-tsy ny toka io ihany toka sy le toka betsa io zany no tsy maintsy atao raha ohatra izy ka fombafomba hoe am'le isa-taona fa raha ohatra izy ka hoe le tsangam-bato de metimety arakarak'ilay valeran'le olona mety misy aomby satria raha vao misy aomby izy zany ao anatin'io vato misy ranaomby andefasana ranaomby raha le isa-taona aloha le hoe misoroka tsangam-bato fotsiny le fahatsiarovana isa-taona tsy misy tsisy ninona afa-tsy toka betsa de toka roma eny na toka gasy koa azy toka gasy moa tena mahakasy amin'ny etsiny fitinena toeram-pamasinana koa ny tsangam-bato sy fangataham-pitahina amin'ny razana mialoha na orian'ny fotoam-pambolena na raha isy lanonana lehibe kasaina hatao ka izany no antony anaovana santabary eto aminy hira sy dia antsoina hoe betaotao no tsy maintsy mandravaka ny lanonana miampy betsabetsa ho mariky ny firaisam-po sy haravony rehefa ohatra hoe misy afalena fampakarambady misy vadidraza mafamadihana manao tsangam-bato satria zany rehefa mierigny le taona ohatra ka maty anangam-bato de efa mivadika hoe fifaliana le fahoriana tamin'ny heri-taona de efa manao an'io toerana hosokafana amin'ny fizahantany aty amin'ny faritry Moramanga ny fasan'ny mahery fo eto Ampanihifana 7 kilometatra mialan'ny Moramanga amin'ny lalam-pirenena faharoa raha ho any Antananarivo mahery fo ny firenena niaro ny zoaman-kasin'ny malagasy ho an'ny Madagasikara tamin'izany fotoana sy tsy nanaiky hatramin'ny faran'ny fofinainy ny vahaorana nataon'ny vazaha frantsay ny olona 980 no tifirina nalevinato zavatra nazy tamin'ny 47 ireo document azonay tamin'ny vazaha tany amin'ny faritra sambobela tamin'ny côté estiny zao ny nazahoanan'io izy moa misy anazy ay vazaha tratra sambobelona natanareo ndraty reny zao izy vazaha manenjiky ny gasy ry tamin'le filefasana rehetrarehetra hatrany fianaratsoa hatrany Fort Dauphin ka hatrany Dego ato dolidoly Rakoto Malala Raymond anaran'ny faharoa afantarana azy mandraka ankehitriny fa Rakoto Malala Victorien no anarana nomena ray aman-dreniny 7 taona ary isan'ny nandray anjara tamin'ny adiny 770 teto Moramanga filoha nasionaly ny Bekotro maro olatra ty zao ny tanàna misy anay ty hoe Bevarasy ao nefa misitrika ao izy moa le vehivavy mitoto vary regny 70 taona Rakoto Malala Raymond tamin'ny fifandonana 770 mpitondra odina fanafody basy no andraikitra nosahaniny nandritra ny fanafiana ny andiany tafika no tariny Zafindrabe Victorien sy Rabetrena no nisy azy raha Zafindrabe Victorien mpitaritolona teto Moramanga vao sambobelo ny miaramila frantsay nandritra ny Savahao tany amin'ny faritry Nosy Bianala tsy tafaty
tsy hay fiafarana no sady tsy nisy nalala intsony ny tantara sy ny momba ny fianakaviany nanomboka teo ka mandraka ankehitriny irabetrena kosa no gadraina natao sesy tanytany nosy lava raha zafindrabe Victorien no mpitaritafika naharesin'ny frantsay nandritra ny fanafiana nataon'ny malagasy ny toby miaramila frantsay toby ny zandarmaria ampirenena ankehitriny eto Moramanga tamin'ny aliny 20 martsa 7 io izy le nilaziko taminareo teo hoe isaky hoentina milefa ho any amin'ny tanàna misy andrabetrena de izy hoe avy lao aho izy hoe fa ho any Anosibenala aho de nitsaka atao amin'ny tsinanana izy de efa nisy olony signal zany le mpamadiky de hoe Razafindrabe Victorien tao Andranomafana no nazahoany anazy io misy anaratany hoe Andranomafana io tsy mikely io Razafindrabe Victorien aminazy de azondry zareo tao izy de izy io tsy maty nana akory fa narary izy tamin'ny hôpitaly de teo zany tsy hita zay nanaovan'ny vazana azy na natao azy na natao aiza hatramizao tsy hita mihitsy ny hoe tsy misy anazy na tsy misy anazy tsy hita faty tsy hita inona mihitsy io eny tompoko inona ny stratégie nampiasanao tamin'izany tsy nahafaty anao sanatria tsy hoe mananao faty ny stratégie tompoko tamin'izany fotoana zany izaho a mpitondra le odibala zany mpamafy zany hoe nisy lefina any teny an-tanako fa za tsy miditra foro fa le mamafy amin'le miaramila amin'le fiarovana zany izay no nataoko de miaraka amin'ny Rabetrena sy Razafindrabe Victorien izay pitarika andreo toloreo sy mpandrindra n'le miaramila hoe ary rehefa nikaroka ny vazaha ianao tany anaty ala zany ahoana tsy nahitananao de ahoana ny voanao avy any ahitananao am'izay izay indrindra hoa izaho a mbola tovolahy 17 taona tamin'ny fotoana io dia ny anarako aza nisy mitovy tamin'ny anaran'io naniny Victorien de taty nana de novoain'ny ray aman-dreniko rehefa le bebe aho niditra sekoly tamin'ny sekoly satria 1940 aho nefa nanomboka niditra sekoly za mbola tovolahy de mbola tsy neverindrareo hoe io lioany satria tsisy nahafantatra hoe io mpitondra le fanafody ary araka zany volazako zany hoa de hoe ngo de ifangaro tamin'ny hoe io ny zanaky Razafindrabe Victorien de nisy lolo le ray aman-dreniko mihitsy ny anarako takeo afara hoe Victorien fa tsy natao zay tsony fa de nisoloana hoe Raymond zay na tonga zay zavatra ito ty zao le avy any fianaratsy hoe sambo généraly Ramarla adiny telo tsy ankiato ny ray aman-dreny Rakoto Malala Raymond no nizara tsy ankiato tamin'ny ekipany zahatany ny tantara sy zavany seho ny ainany tamin'ny taona 7 zany fa ny momba ny famonoana sy nanitrihan'ireo mahery fony firenena malagasy teto ampanihifana no entina amintsika ato anatin'ny fandarana amin'ny maha toerana voahosokafana amin'ny fizahantany ny fasan'ny mahery fo eto Moramanga natao ankety io amin'ny lycée io no tribunal tamin'izany fotoana zany de ty ambany ty ny fanaovana fitsarana le ana io amin'le misy hoe raha hitanareo hoe Nadia Sop de io avy nisy trano pokon'olona zay teo fandravandry zareo moa de io natao trano tsotra io fa io nefa tantara tokony najoro teo i zavatra io fa de le fitondrana zay tantanan'ny commune moa no nandrava ny zavatra io teo ny tribunalin'ny olona de zay vita tribunaly de miditra ny fonja tamin'izany tsy fonja misy fotoana io fa teo ihany le izy fa ohatrany valanomby zany hoe kakazo fotsiny mifefena zany de ao le hoe gadra politique amin'ny tratrany zareo tamin'ny fotoana io de zay vita fitsarana raha meloko na tsy meloko le meloko aloha de entina amin'ny ao le atao hoe ankosiny anaran'le fasina ery tsy amin'ny trésor public erikatra de 100 mètres miala avy eo
de ao zany de asiany mangady lavaka nefa andevenana andro zareo any io zany zava-nisy zany zavatra any vita le lavaka de eo izy am'izay izy amin'ny mitraety de ndra hafa noatra zao le olo de menjera ao de ao de totofana tao zay zany le vita fitsarana ka meloko teto ankosa zany no nalefa hovo noho inavetrany ireo voalaza fa meloka toerana eo ankaikin'ny CEG sy cimetière eto Moramanga amin'izao fotoana zao toy ny ahoana indray ary ireo nentina teny ampanihifany ny sasany indray any Antananarivo anareo nde ho tsaraina farany tsarainareo de zay nahatonga an'ilay wagon teto Moramanga dia wagon 12 izy tamin'ny fotoana io feno olona io ny valo avy any Ambatondrazaka nitondra le olona azo tany izy Sambobelona de ny efatra le olona vita fitsarana teto zany de mody hoe ho tsaraina any Antananarivo anareo nefa tsy zay ny fipetrany fa hotofirina ary ampanifana eo amin'ny lalan'ny gara eo zany hoe vao raha mandeha Antananarivo tsika de vao mitsaka an'le tatezany io de ambonimbony kely eo de teo no nitifirina tamin'ny wagon 500 laha no nentina tamin'ny wagon aveto nitifirina tary ampanifana sokafany le varavaran'ny wagon de avy taty izy no tifitra varara de fatotra ny tanana fatotra ny tongotra de mbola tamin'ny nandevenana andreo taloha amin'ny fasany mahery fo io ampanifiny izy de mbola misy rojovi eo amin'ny ato tanany mbola tazana mihitsy de nisy anankiray vao nitarara le basy de nitsongoloka ingeny izy ninjera tary Ambatondrazaka izy vao tifitra zany de mivandema de vao tsindry namany tao izy zany tao izy no tapitra daholo le tao anatin'le wagon de mbola avo izy le vazaha amin'ny basy izy mijery izy de hoe misy miaina de zaho izy ny ankohoka ao izy de hitako mihitsy izy de fa eo ambonin'ny sofiko izy ny basy ohatrany mikasiko am'le loko izy de henoko izy le lafa de tsy niaina mihitsy na izy fa de niaina kely izy nieritreritra le any de eo de nosina an'le ran'le naman'le voatotry zany de vita igny zavatra de lasa le vazana hoe fa tsisy tsony fa maty daholo reo de nandeha de igny zany ny vavolombelona ny laza taty orina hoe maty eo ankikiny tatezanao daholo namatsika nitifirina tamina wagon izy tsy nilaza hoe izy wagon zao fa ireo wagon reo lokany bala daholo miankilany siankilany mivoaka ny bala avy namonandreo anandreo tamin'ny Jolay 1947 io tamin'ny mai juillet 1947 no nahafatesana nitifirana andreo io olona namana de igny le ranga igny zany efa alina be hony izy vao niala tao amin'ny vao tsindrin'le namany tao igny laza nampiely rehetrarehetra hoe ao dodolo namantsika ny maty tsy notsarainy intsony zany zay rehetra tao anaty wagon fa natao vony fahobe teto ampanihifany fasany mahery fo no alalana n'ity toeranyity ankehitriny rehefa avy no viraviraina alika sy goaika teto no razanareo tsy nanaiky lembenany ny fasany mahery fo io misy eo amin'ny enina angamby zay na 7 dia misy am'le lava be iny le farany virendrevana io de misy olona daholo ao anatiny io tamin'ny 93 tamin'ny raha tsiraka ny ala aloha voalohany nanaovana n'io fasana io de ngia izy moa tikatra ngiara Zafy Albert no nanamboatra farany nanatsofona andreo olona ireo kireo olona ireo de maty teo amin'ny toeran'io rehefa fa vitary amin'ny moron'ny lalamby zany satria ny goaika sy ny alika sy ny biby sasany ninana an'le fatin'le olona efa tolana fotsiny nge sisa nentina nataotao le faty tsisy afatarana hoe ty ranona
fanotolana fotsiny de ny hoe mba nisy angambany tam'izay fotoana zay a nisy olona nanana bague asa na bague d'alliance na ina natevina be zay ndray andro daholo zany nandevena andray andro daholo reo tompoko de inona natonga anazy natokatokana zany hoe tsomby zany izy salandry nandry de natsotsotra fotsiny le faty zany atrany misy efitrefitra izy ao ao anatiny ao fa tsy de natao hoe lavaka nala de hoe nitsotsotrana fa mba misy efitra de zany de feno reo zany ile lavabe nefa feno iny de nanao ndray koa de feno satria tsy 500 ihany ny olona tafiditra ao be dehibe mihitsy satria le sasany tatya nalefa tagny daholo tetikasany ofisy-patry ny fizahantany atao loatra mangory ny hampiditra ny fasany mahery fo ho isan'ireo site touristique na toeram-pizahantany hahavelona mandrakariva izany tantara mampiorokoditra ny tondra fahafana ho an'ny taranaka tatoriny zany Raymond Rakotomalala indray amin'ny mahafiloha nasionaly ny Bekotromaorolatra azy dia efa nanao ezaka fitetezana sekoly ny zaran'ny tantara marina mivantana tamin'ireo ankizy eny amin'ny ambaratonga fototra sy faharoa fa niriny ny mbola hitohizan'io tetikasy io mba tsy hahavery ny tantaram-pirenena ekeny koa ny hanaovana ny fasany mahery fo ho toeram-pizahantany eto Moramanga fa ao anatin'ny hasina sy hevitra ny joron'ny mahery fo malagasy maty ho an'ny tanindrazana aminy tsy fasana no hitan'ny maso eto ampanifana fa tsangam-bato ny fitiavana sy fifampitokisana niteraka fandresena ary fahombiazana ho an'ny malagasy ho an'ny Madagasikara ka faniriny tokoa ny ampitany zany fomba fiainana zany amin'ny taranaka ho avy tsy natao fitsangatsanganana fotsiny na fijerena izy zavatra io ka ny tantara manentina ahafahana mampita am'le taranaka hoe ahoana na tonga an'izao zavatra ao dia ny fitantarana ny fifankatiavana ny firaisan-kina ny fivondronana ny firaisana hoe amin'ny fitiavana zany tandrazana zany a de tsy maintsy misy ny dina misy ny fifampitokisana misy ny velirano mba ahafahana miaro ny tandrazana ahafahana miaro ny tanàna zay misy an'le fianakaviana 770 zay teo a zao sisa de fa any amin'ny 270 sisa izahay maty tsara manamarika fa reny toerana anankiroa zay tsy dia antsika tao anaty efa nadihadiany reny a dia efa tafiditra ao anatin'ny circuit na toeram-pitsidiana ao Moramanga. Rehefa avy eo ity fandaharana ity dia afaka averintsika jerena ao amin'ny réseaux sociaux an'izahantany a YouTube, Facebook, Google Plus sy ny Twitter ary ny Instagram dia ny alakamisy amin'ny 6 ora izy mbola miverina eto amin'ny télévision malagasy. Velom! Vous avez regardé Zahatan avec National Tourism Development. National Tourism Development pour un tourisme durable en croissance. Découvrez la beauté de Madagascar avec le professionnel Madabest Diego Suarez, Afaka Bafanarchantianao.